sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Andriamanitro, mivetsina tsaram-ponao eto amin'ny tempolinao zahay, magnerigna ny vazantany ny agnaranao ry Tompo, ka deregny atrezatreza, ny fahamarinagna dia eo antananao. Miarahaba tsy tapaka ny mpagnaraka ny radio Fagniry, izay regnitsika mivantagna avy aty amin'ny centre social polyvalent Ramose Lucien Mbotovasoa, aty katedraly aty zegny no misy izay foy be mpandefasagna ity onjam-peo ny radio Fagnirintsika ity. Alahady faha 7 tsotra mandavantaogno, mbola agnatin'ny taona biany atsika. Alahady faha 9 Jolay 2024, managna lohahevitra izay naroson'ny fiangonana atsika niany, teny hoe naosa aza isika eo i Kristy ho herintsika. Dinintsika izay lohahevitra zay, fakafakaintsika, ary managna ireto tenin'Andriamanitra telo reto atsika zay afahantsika mandinika misimisy kokoa io lohahevitra io, ka aleo ovakigny amintsika. Afaran'izay dia hiaraka hitandregny ny toriteny fampianarana izay nataon'ny Monseigneur ray aman-drenintsika Benjamin Marc Caramarson, izay efa mahazatra atsika arahigny eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity isaky ny alahady sy andra fety. Ke atolotranao ampitiavagna izay agnasagnatsika jiaby aharitry tandregny hatramin'ny farany. Vaky teny masina voalohany, bokyny Ezekela mpaminany. Tamin'izany andro zany dia niditra tato anatiko ny fanahy, sady nampitsangana ahy ka nandre ny tompo ny teny tamiko aho. Hoy izy tamiko, ry zanak'olona, indro ianao irako ho any amin'ny zanak'Israely, ho any amin'ireo vahoaka mpiodina izay niodina tamiko. Fa efa nanota tamiko mandrak'androany aza ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tare tsy mahalala menatra sy mafo ireo no anirako anao. Izao no lazaiko aminy, izao no tenin'ny Tompo Andriamanitra. Ka na ieno izy ireo na tsy ieno fa taranaka mpiodina izy, dia fa
ahalala fa misy mpaminany eo aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Sambatani Palumbu Tatani Tumpuri Nabina Wani Tumpuri Anusu Sakapu Wati Siang Pipeta Kati Kari Hingana Sambatani Palumbu Tatani Tumpuri Nabina Wani kumpuni anusun sakambu wali siang pipeta kasi kari hingana Tungkong tenang sendi pedang yang bunyi Ipasung punya dan ibadi nanam Sekarang ipasung tiduri padu Kita lagi tutup nyata Siapa lagi masuk di perempuan Yang dan kita lagi tutup nyata Nyata bersama Macam wanita tu Aku kini sepatu tukado Edik yang Vakteny masina faharoe. Taratasin'ny faharoan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, fandrao mirehareha noho ny alehiben'ireo fanambarana ao, dia nasiana tsilo tao amin'ny nofoko, dia anjelin'ny Satana amely temena ahy. Mba tsy ireharehako ny amin'io dia intelo aho no nangataka tamin'ny Tompo mba analany an'io amiko, fa izao no navaliny ahy. Ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin'ny fahamelana indrindra no iamparany heriko, koa dia vao maika sitrako aza ny irehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Izany no hafaliako amin'ny fahalemeko, amin'ny fahafahambaraka, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrahana noho ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, uia ye, raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia, 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 uia ye. Raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia.
Evanjely masiny nosoratan'ny Masindahy Marika, toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin'ny taniny. Tamin'izany andro zany, i Jesoa nankagny amin'ny tanina be azy, ary nagnaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro, dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ka be tamin'izay niheno azy no gaga tamin'ny fampianarany, sy nanao hoe, taiza no nahazoan'izy io izany rehetra izany. Fa indrena manao ahoana izao nomena azy zao, ary ahoana no efa nitanany izany asa lehibe izany. Moa tsy io va ilay mpandrafitra, zanaky Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josefa ary Joda sy Simona? Moa tsy aty amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Fa hoy Jesoa taminy, tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nositranginy tamin'ny fametran-tagnana, ary gaga izy noho ny tsy finoan'ireo. Dia nitety ny vohitra manodidina izy sy ny mpianany. Izany araka ankalazaontsika fa masiny ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, nanitraterisika tamin'ny alahady lasa teo, izay alahady sotra 17 mandavataona, fa ny finoana no maheo an'i Jesoa eo amin'ny fiainatsika. Maro amin'ireo olona natoko sy nino an'i Jesoa tokoa ho Andriamanitra no nahazo fanasitranana sy soa tamin'ny fanahy amam-batany, araky ny resika ary no fakafakaisika tamin'ny alahady lasa teo. Mila finoana tokoa avy amintsika ny maha eo anivon'ny fiainantsika an'i Jesoa, mba hitoerany tokoa isika ary isika toetra ao aminy. Ka raha izay tokoa ny tanteraka noho izay finoana izay, dia izy tokoa ny tena mpisabo, izy tokoa ny tena mpanasitrana, izy tokoa no mampamokatra ny fiainantsika, ary dia izay no mampiditra sika ho isika tamin'ny alahady lasa teo amin'izao volana fanjava ivorian'ny pretra, na antsosika hoe mois sacerdotaly. Ary ty mois sacerdotaly ty dia miavaka tokoa, satria amin'izao sika no anao ny filan-kevitra pastoraly, ka andiniansika hoe ahoana marina tokoa no ahatonga sika ho génération des baptiseurs, izany hoe ho taranaka mpamokatra, ka amokatra ETA, Église Tranon'Andriamanitra, sy EOV, Église Olona Velona eto anivon'ny diocèse, amin'izao idiratsika amin'ny 80 taona ny archidiocèse, 70 taona ny archidiocèse izao. Ka izay indrindra amin'izao alahady 14 mandavataona izao, dia asain'ny Église arsika fa mila an'izay finoana izay tokoa, ka sy hoe finoana nolovana, fa sy maintsy finoana valiny anson'Andriamanitra, zany hoe safidy no sy maintsy ananasika. Ka na dia inosika aza ao amin'ny evanjely fa i Jesoa tany amin'ny tany nahaterahany dia sy nandray azy ireo, ka izay no mahatonga asika mananitranitra, fa indrindra amin'izao filan-kevitra pastoraly izao, mba hafinoana vokatry ny safidy valy avy amin'izao anson'Andriamanitra, ka mahatonga asika hitoetra sy hitoeran'i Jesoa mba hamokatra be, ka
ahafahasika manova ny fiainansika. Matetika no averimberina zay hoe fanavozana, ka izay indrindra raha tiasika ny fanavozana sy maintsy mandray an Jesoa isika. Ary i Jesoa dia fantatry nyreo nanodidina azy na de sy nanao ny dingana ireo, enosika tsara ny teny ataon'izy ireo, gaga izy ireo, talanjona izy ireo amin'ny teny ataon'i Jesoa, amin'ny fampianarana ataon'i Jesoa. Nasapa izy ireo fa izay tokoa no lalana tsy maintsy izorana, kanefa sy nanao ny dingana izy ireo. Enosika ny teny nataony izy ireo ao amin'ny evanjely, taizany no nazahoan'izy io izany rehetra izany, fa endrena manao ahoana izao nomena azy izao, ary ahoana no fahefana ny tanany izany asa lehibe izany. Moa sy io va lay mpandrafitra zanaky Maria, rahalany Jakoba sy Josefa, ary Joda sy Simona, moa sy aty amintsika va ny anabaviny, ary tafitoina izy ireo. De izay tokoa ry kristianina havana, aza gaga isika, aza talanjona isika, fa matetika ny eo akeksika ihany no manilikilika sika, no ny isika no ny finoana. Tadiditsika ny tenin'ny Lucien Botovasoa tamin'ny ireo nanodidina azy, ary indrindra aza tamin'ny vadiny zay nandrovitra ny sariny Masinday François, satria noraisiny Lucien Botovasoa ho mpitaridalana azy any amin'ny Jesoa. I Masinday François noraisiny modely, ary dia sy navozo izy tamin'izany, sy natahotra izy. Karaha izay koa aza variana, aza gaga isika ry kristianina havana, raha misy manilikilika noho ny finoana na dia ny ao atranosika azy. Ka izay indrindra enosika ao amin'io evanjely ny Masinday Marika vondrenesika teo, fa matokisa kosa nefa isika, ary de zay no alalinsika amin'izao filankevitra pastoraly izao. Raha ao aminsika ny fanan'Andriamanitra, lay fanahany fahendrena, dia io no lazain'i Jesoa, izy no iteny amin'ny anarasika, ka aoka isika ary izoro mandrakariva, ary indrindra ahafahasika mizoro mandalina bebe koa ny finoansika, ary dia ararotsika ary izao filankevitra pastoraly izao, mba ahafahasika tokoa hoanana finoana engany i Jesoa sy ho gaga tahaka ny nahagaga azy nahitan'ireo fianakaviany. Dia natonga ny Jesoa nilaza hoe tsy misy mpaminany sy enikaza afa-sy amin'ny tany sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ka izay indrindra raha mizoro isika araky nilazaisika teo, dia aza gaga noho ny ireo manodidina sika aza, ary ireo akaiky isika tady sy andray asika amin'ny fiainasika andavanandro. Ka matokisa ary isika fa i Jesoa aza natao an'izany, izy lay mpampianatra sika, ka lalana izorany Jesoa ny tsy maintsy lalana izorasika, ary de izay indrindra nandresy i Jesoa. Ary dia izay koa tokony ho fantatra sika fa anjara-piainany mpaminany ny manambara ny sitrak'Andriamanitra, ka izay manambara ny marina, ny manambara ny sitrak'Andriamanitra izay mba hampiova ny manodidina, satria izay moa no tena tanjona, izay no natongavan Jesoa mba hanova sika hiala amin'ny fiainana rasirasy ka hiditra amin'ny fiainam-baovao. Ary de izay koa no ezahsika amin'izao filankevitra pastoraly izao mba hahita ny lalakombana tokoa isika. Mety misy fotoana mahakivy atsika, mety misy fotoana very fanahy-mbola velona isika, ary de izay nitasika ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny bokiny Ezekela mpaminany, satria de ninjena koa i Ezekela mpaminany fa izao araky ny lohevitra amin'izao alahady fa 4 mandavataona izao, na inoko idona na inoko hiatra na osa aza isika na dia malemy azy isika, dia i Kristy no
angofosika, izy no herisika, izy no nandresy ka raha miaraka aminy koa isika dia aza taitra na dia eo aza ireo fanenjena zay no anjara-piainan'ny mpaminany ary ny asan'ny mpaminany dia ny mampita ny afatr'Andriamanitra ampianatra sy hanoro ny lalana ary zay ny tsy mahakivy ny eglizy manoro lalana ny vahoakan'Andriamanitra manoro antsika amin'ireo zava-misy eo amin'ny firenena eo amin'ny fiainantsika izay no nataony Ezekela mpaminany na eno izy ireo izy na sy eno fa taranaka mpiodina izy dia lala fa misy mpaminany eo aminy dia misy asika isika no Kristy velona amin'izao ary izay no ny fomba hoentisika manorina mba raha tiasika tokoa ho generation mpanorina isika dia sy maintsy mizoro amin'ny fahamarinana manambara ny sitrak'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika zay ny atao hoe EV ary zany no asan'ireo voamieran'asa zany ny asan'ny voamieran'ny fanabeazana zay no asan'ny voamieran'ny liturgie zay no asan'ny VVS mitondra ny famindrapon'Andriamanitra amin'ireo manodidina azy ary maniraka ny rehetrarehetra koa anana an'izay toe-panahy zay no mahavonjy ny sahirana azy ary dia izay no mahajustice pe manambara ny rariny sy ny isiny mba hitondra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana marina izay fizoroana ho mpaminany izay tahaka ny voalazan'i Ezekela ao amin'ny vakiteny voalohany na dia mandray na sy mandray izy ireo araka ny voalazan'ny masonda Paoly raha nananatra ny Timote zanany izy sy maintsy mitory na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana anambarana an'izay sitrak'Andriamanitra izay ary izay no mahatonga asika ho tena mpanorina EOV marina eglizy olona velona vavolombelona isika manambara ny sitrak'Andriamanitra ka manitatra ny fanjakan'Andriamanitra mety mavozy isika averimberisika zay fantatra sika fa sy avy amintsika zay ary sy herisika samirery experience nananany i masonda Paoly zay ka tsy misalasala izy ao amin'ny vakiteny faharoa no milaza amintsika na dia eo aza ny fanenjena na dia eo aza ny fampizaliana nanjo azy tahaka ny Jesoa zay sy nahazo rariny raha ilazana azy sy nahazo fandraisana araka ny tokony ho izy na dia efa nampianatra ary tolagaga azy ireo gaga ireo na eno azy kanefa sy nandray an'i Jesoa izy ireo tahaka izay koa i Paoly enosika amin'ny vakiteny faharoa ka fampianarana ho ansika modely ho ansika tahaka ny Lucien Botovasoa ampo anao ny fahasoavako hoy Andriamanitra izay tokoa no force ao asika zay no angovo asika araka izay voalaza asika amin'izao filan-kevitra pastoraly zao araka ny vavaka averimberisika amin'ny fiomanana an'izao filan-kevitra pastoraly zao sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra no afahatsika manorina mahatonga asika ho generation mpanorina ka aoka atoky an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany afaka nilazany zany i masonda Paoly satria nanao ny experience tokoa izy ka hero asika tokoa ary zay ka okarisika atoky ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika ka amin'izay na dia ho sarotra aza ny adidy sy mainsy ataotsika ary indrindraindrindra ny vokatry n'izao filan-kevitra pastoraly zao dia iroso lalindalina koa isika amin'ny maha generation mpanorina asika mpanorina an'izay fanjakan'Andriamanitra ny tranoben'Andriamanitra zay hiaro ny tranoben'Andriamanitra isika ka anitatra azy eo amin'ny fiainansika andavanandro ampivelatra ny fiainam-pinoansika ny izao filan-kevitra pastoraly izao ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika ry Jesoa Kristy zokinay eo ny marina toriana matetika dia sy raisin'ireo manodidina
ka matetika izahay ny voahenjika, matetika izahay no mahavozo, ary fantatranao koa fa mbola marefo de marefo, mbola osa, mbola malemy ny finoanay, ka mora voahozongozona, ka ampio ary zahay fandrindra amin'izao fanatanteranay ny filankevitra pastoraly izao, ampio izahay amin'izao mois sacerdotaly andinian'ny pretra ny fiainan'ny diocese zao, mba hahitany tena lalakombana ka hatonga anay tokoa noho ny fahasoavanao sy ny herin'ny fanahinao masina ho tonga ho génération mpanorona tokoa, mpanorona ETA sy mpanorona EV izahay. Ry Jesosy nisy nanohitranao tokoa tamin'ireo fianakaviana, ireo nanodidina anao, ka sy nandray anao araky ny tokony ho izy, ka ampio ary mba sy ho kivy izahay anana hery fo mandrakariva rehefa manambara ny sitrakao ary mivelona ny evanjely eo anivon'izao tontolo izao. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.